Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Indray andro no tany amin'iny faritry Palestina iny dia nisy mpirahalahy niaranam-boly vary. Rehefa tonga ny tao-pijinjana dia samy nataon'izy ireo lahy reto anontotony anankiroa mitovy ny vokatra azo, dia izay vao samy nody izy ireo mirahalahy. Tao-pandriana no ny alina nefa dia tsy tafandrimandry mihitsy ilay zokiny, fa nieritreritra ny zandriny izy ka niteny tamin'ny ramatoavadiny hoe: "O ramatoa, tsy mety mihitsy raha ataontsika mitovy ny anjarantsika sy ny anjaran'ilay zandriko. Tsy mba manana namana anampy mantsy izy fa onjonjon'izy samy rerinao. Aleo mihitsy ramatoa ho amboarina ny fatran'ireo vary ireo ka hanesorako ny anjarantsika mba hanampiana ny anjaran'ny ranjandry. Ataoko tsy fantany mihitsy izany." Dia lasa tokoa ilay zokiny lahy nanao arak'izany. Fa tamin'io alina io ihany koa dia nieritreritra tao-pandriana ihany koa ilay zandriny ka nanao hoe: "Zaho ty mbola irery, tsy dia sahirana ohatran'ny zokiko aho. Izy efa manambady aman-janaka ho velomina. Zaho kosa tia nefa atoka-tena. Tena tsy rariny mihitsy raha ohatra ka mitovy ny anjara varinay. Aleo hiainga mihitsy aho akany atsavy hatrany ka ho analako ny anjarako dia ampiko ny anjara variny. Mino aho fa tsy ahita izy amin'ity alina ity." Dia lasa nandeha ihany koa ty zandriny nanatanteraka izany. Noho ny maraina ny andro, samy gaga izy ireo lahy fa nitovy hatrany ny habehan'ny atotam-bary izay natao toy ny maly. Ilay nalain-jokiny hanampy ny amboaram-barin-jandriny dia mitovy indrindra tamin'ilay nentin'ny zandriny mba hanampiana ny anjaran'ny zokiny. Dia niverimberina nanao toy izany hatrany izy ireo lahy rehefa alina ny andro. Ka tamin'ity indray mandeha ity dia nifanena an-dalana izy ireo lahy, samy mitondra salohim-bary teny an-tanany. Teo vao samy gaga fa samy mitovy ny eritreriny. Dia samy mifamina sy niara-ny tomany teo izy ireo lahy satria tena nifankatia tokoa. Eny tokoa ry mpiainao an-tsaina, misy didy anankiroa izay nolazain'i Jesosy ao amin'ny soratra masina: "Fototry ny lalàna rehetra, tsy inona izany fa ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana ho tahaka ny tena." Ary marina indrindra izay voalaza ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korintiana 1:3-9 manao hoe: "Na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza kanefa tsy manana fitiavana, dia tonga varahana maneno sy kipantsona amin'ny karantsana." Ny firarianay dia ny anananao fitiavana marina an'Andriamanitra sy ny namanao. Ny Baiboly hanisan'andro mofonaina raisoao ampofazamalaina fartomotrany andro izao. Si je connaissais l'avenir, si ma foi était immense, ça ne voudrait rien dire. Si j'avais la connaissance, mais sans vouloir obéir, sans amour je ne serais rien, car le plus important c'est l'amour. Le plus important c'est l'amour. Le plus important c'est
Groupe Jude 25. Sakafo mahasoa, mahasalama, mahavelona, atolotry ny feon'ny fanantenana. Dia manolotra rahabanao manaraka ny fandaharantsika hatrany. Fanjaniaina no hanolotra fikarakarana sakafo anao eto, miaraka amin'ny namana Sam miantsoroka ny lafin'ny teknika. Manasanao ary anjoy izany hatramin'ny farany. Ny soja dia anisan'ny sakafo tsara, mahasalama, manome hery sy tanjaka. Betsaka ny karazan-tsakafo vita amin'ny soja, fa amin'ity anio ity kosa dia ndeha havadika ho lasa kafe soja, ny vovoka soja fa tsy ataontsika ronono indray. Dia toy izany ihany koa ny koba katsaka. Aleo mba havadika ho lasa kafe katsaka indray fa tsy atao mofo katsaka. Marihana fa mitovy ihany izany ny fatra ny soja sy ny koba katsaka, nefa aleo hazavaina tsirairay. Ny zavatra ilaina aloha no jerentsika vetivety. Raha kafe soja izany no tiantsika atao dia mila lafarinina soja tsika tapaky ny kapoaka, rano 3 litatra, dia siramamy izay tiana. Dia mitovy fatra amin'izay ihany koa raha kafe katsaka no tiantsika atao dia koba katsaka tapaky ny kapoaka, rano 3 litatra ary siramamy izay mahampy anao. Ireo izany ny ilaina, na lafarinina soja na koba katsaka dia samy tapaky ny kapoaka, ny rano ampiasaina 3 litatra samy 3 litatra ary ny siramamy izay ilaina izay sahazanao. Ireo izany ny zavatra ilaina. Andeha ary hiroso amin'ny fikarakarana. Voalohany indrindra aloha, raha kafe soja izany no tiantsika atao dia alaina izany ny lapoaly afanaina. Dia araraka eo ambonin'iny lapoaly mamay iny ilay lafarinina soja, dia aroarona tsy mijanona mandra-pahamaintiny. Etsy andanin'izay kosa dia ampangotrahana ny rano. Ka rehefa lasa mivadika maintimainty ilay lafarinina soja dia arotsaka ao anatin'ilay ranona ampangotrahana teo izany ilay lafarinina efa vita mainty, efa nendasina lasa maintimainty izany, dia avela angotraka kely izay vao tatavanina. Rehefa vita izay dia asiana siramamy amin'izay araka izay itiavanao azy. Marihana aloha fa raha ohatra ka tsy dia tianao loatra ny fofona soja
dia azo asiana solila kely mba hanalany ny fofona soja iny izany. Izay izany a fikarakarana ny kafe soja. Afanaina mahamay ny lapoaly, arotsaka ny lafarinina soja, dia arorona tsy mijanona mandra-pahamaintiny ny lafarinina iny, dia mampangotraka ilay rano 3 litatra sika, dia arotsaka ao anatin'io rano mangotraka io ilay lafarinina efa mainty, dia avela angotraka kelikely izay vao tatavanina, dia avy eo asiana siramamy amin'izay, dia vita ny kafe soja. Raha ohatra ka tsy tianao moa izany ny fofona soja, dia azo asiana solila kely. Raha ohatra kosa ka kafe katsaka ny tianao atao, dia mitovy ihany ny fikarakarana. Afanaina aloha ny lapoaly, atao mahamay tsara, dia avy eo arotsaka ao anatin'ilay lapoaly mahamay ilay koba katsaka tapaky ny kapoaka, dia aroarona tsy mijanona ihany koa. Ka rehefa hitantsika hoe lasa maintimainty ilay koba katsaka, dia ajanona amin'izay. Dia avy eo ampangotrahana ny rano, dia arotsaka ao ilay koba katsaka efa voaendy lasa may teo iny, dia avela angotraka kelikely izay vao tatavanina, dia avy eo asiana siramamy arak'izay itiavanao azy. Raha ohatra moa ka tianao aherihery fofona ny kafe katsaka, dia azonao asiana volo-katsaka ampangotrahana miaraka aminy izany ao anatin'ilay rano nampangotrahana iny, dia avy eo moa izy tatavanina avy eo. Izay izany ny fomba fikarakarana ny kafe katsaka, mitovy tsy misy valaka amin'ny fomba fikarakarana ny kafe soja, izany hoe afanaina mahamay fotsiny lapoaly, dia arotsaka ao ny lafarinina na ny koba katsaka, dia avela iova loko mainty, dia mampangotraka an'ilay rano isika, dia arotsaka ao ny lafarinina soja na ny koba katsaka, dia avela angotraka kelikely izay vao tatavanina, dia avy eo asiana siramamy. Fa raha tianao mba aherihery fofona kokoa izany ny kafe katsaka, dia asiana volo-katsaka ampangotrahana miaraka amin'ilay rano, dia avy eo tatavanina. Izay ny fomba fikarakarana ny kafe katsaka na ny kafe soja. Dia mazotoa indray ary mikarakary, mazotoa misotro kafe katsaka na kafe soja, dia hitantsika rehetra ny ilay raintsika ny an-danitra. AWR, boîte postale 700, Antananarivo, 100. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena. miaraba sady manasanao iara-mianatra ny soratra masina ny namanao kalibandretsikivy. Ry-piany malala, mampiasa ny fomba rehetra Andriamanitra ahatonga antsika ho voasity ny fitiavany sy ny famonjeny. Iray amin'ireny fanehoana ny famonjeny ireny ny fampakaram-bady. Fanomezana lehibe avy amin'Andriamanitra tokoa ny fanambadiana, ka anisan'ireo toe-javatra manamarika ny fiainan'ny olombelona. Masina izany fotoana izany, fotoam-pifaliana, tsy ho an'ny mpampakatra sy ny ampakarina ihany, fa ho an'ny nasaina ihany koa. Tsara sy kanto ery ny fampakaram-bady eto tany, nefa fantatrao ve fa manomana fampakaram-bady Andriamanitra? Andeha ho alaliantsika ny amin'izany fanasana lehibe izany. Ivavaka isika. Raina masina ny an-danitro, saotra no tombonandro omenao hiainona ny teninao. Sokafo ny fonay andray ny afatra tianao ambara aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Izao no vakitsika ao amin'ny Apokalipsy 7:7. Ary eo koa izy tamiko, soraty, sambatra izay nantsoina ho amin'ny fanasana fampakaram-bady ny zanak'ondry, fa hoy izy tamiko, ireo dia teny marin'Andriamanitra. Na dia feno fitantarana loza sy ady ary fandringanana azy amin'ny bokin'ny Apokalipsy, dia aoka tsy ho adiny fa Jesosy no nampanoratra azy any Jaona. Lazainy mielolo zavatra tsy maintsy hitranga, nefa ao anatin'izany savorovoro sy orooro izany dia mbola misy teny mahafinaritra toy ny hoe
sambatra sy fampakaram-bady. Fa iza moa zany zanak'ondry zany? Tsy boky midy sy akory ny apokalipsy fa azo fantarina tsara ny afatra raketin'ireo sary sy ohatra ao anatiny. Ny biby dia milaza olona na fanjakana. Ao amin'ny Genesis 12 sika dia mahita fa nasain'Andriamanitra namono zanak'ondry tsy misy kilema ny zanak'Israely rehefa ivoaka avy tao Egipta. Izay ilay Paska voalohany. Nohaniny io zanak'ondry io ary nanalana ny rany ka natentina teo amin'ny tolambaravarana sy ny tatao araka ny baikon'Andriamanitra. Rehefa nandalo ny anjelim-pandringana dia tsy namono lahy matoa tao amin'izay trano nisy rà izy ireo. Midika ho famonjena ny zanak'ondry sy ny rany. Taty orin'ela be rehefa nahita n' Jesosy Jaona Paona Batisa dia hoy izy, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra amin'ny fahotan'izao tontolo izao. Jaona 1:7. Tonga teto an-tany ilay tena zanak'ondry izay nanolotra ny rano ho famonjena ny olona. Mbola tsy vita hatrany farany anefa izany fa nilaza izy fa hiverina indray hamarana ny famonjena izay natombony. Nilaza izy fa angoniny ireo nanao fanekena tamin'ny rany ary hoentiny ho any aminy. Voalaza mialoha fa ho andro lehibe zany andro zany, andro firavoravoana, fiaonam-be, fanasana toy ny amin'ny fampakaram-bady. Tsy olo-kafa ny zanak'ondry voalaza eto fa Jesosy ihany, ary ny fiaonany amin'ireo olom-boavonjy amin'ny fiverenany no fanasana fampakaram-bady. Izao ny faran'ilay andininy iny vakitsika teo, fa hoy izy tamiko, ireo dia teny marin'Andriamanitra. Manao so ny fanambaran'Andriamanitra ka tsy misy isalasalana ny hahatanterahany. Na ino ny olona na tsy ino dia tsy maintsy ho avo zany andro zany. Tsy maintsy hisy ho fanasana sy fiaonam-be fifaliana miaraka amin'i Jesosy io. Iza moa no asaina amin'izany? Izao ny vakin'ilay taratasy fanasana, sambatra izay nantsoina. Ny olombelona mpanota rehetra no iantefan'ny ny antso fanasana fa tsy anjely. Hoy Jesosy ao amin'ny Luka 7:10, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Tsy manavakavaka Andriamanitra fa tia ny olona rehetra izy, saingy ny olona no misy mamaly sy mandà ny fanasana. Hoy ny Jaona 3:7, fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, tafiditra ao anatin'izany ny olona rehetra. Izany hoe asaina ny olombelona rehetra fa izay mamaly ny fanasana no lazaina hoe nantsoina. Efa vonona ao amin'izany andro lehibe izany ve ianao? Fantatsika fa tsy vita ndray andro ny fanomanana fampakaram-bady eto an-tany. Amin'ny teny hafa dia ny fiangonana io vehivavy ampiakarina ny zanak'ondry io. Miverina imbetsaka ao amin'ny apokalipsy ny teny hoe vehivavy izay mampiseho ny fiangonana. Raha vao miresaka ny amin'izany sika dia mazava ho azy fa tsy olona ray akory no atao hoe fiangonana, fa vondron'ny olona nantsony zany ary mahafoaka ny toerana rehetra sy ny vanim-potoana rehetra. Nomena andraikitra koa io fiangonana io mba hampiely izany fanasana izany maneran-tany. Nahoana moa no sambatra ireo voantso amin'izany fanasana izany? Miresaka ny amin'ny fanasana roa miavaka tsara ty apokalipsy 7:10 ty. Efa hitantsika teo ny voalohany. Ny faharoa dia manomboka eo amin'ny 7:10 tapany farany. Avy ka miangona ho amin'ny fanasana lehiben'Andriamanitra. Tsy tsara io fanasana faharoa io satria fandringanana ireo izay nikiomy tamin'Andriamanitra. Izao no voalaza ny 1:20. Ary ny olona sisa dia matin'ny sabatra mivoaka avy amin'ny vavan'ilay mitaingina ny soavaly, ary ny vorona rehetra dia voky ny nofony. Arak'izany dia fiainana mandrakizay sy fahafatesana mandrakizay no ambaran'ireto fanasana roa ireto. Iza amin'izy ireo no aliantsika? Tsy maintsy misafidy ny ray amin'ireo isika satria tsy misy toerana anelanelany. Efa fampakarana no resahana eto, fa nanahoana kosa ny tantaran'io fifankatiavana io. Mandrakizay ny fitiavan'i Jesosy ny olony, izany hoe tsy feran'ny fotoana sy ny elanelana. Hita izany tao Edena rehefa nisitaka i Adama sy Eva. Hoy Andriamanitra hoe, aiza moa ianao? Hoy ny apôstôly Paoly raha nahatsapa izany fitiavana izany izy. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanoty isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Romanina 5:15. Tsy toy ny fifankatiavan'olon-droa izay ny atomboka tamin'ny fotoana mazava tsara ny fitiavana izany, fa efa hatrizay. Fonosika mbola tsy nahalala azy akory. Izao koa ny teny nampanoratin'Andriamanitra ny mpaminany Jeremia. Tany lavitrany no sehon'i Jehovah tamiko ka nanao hoe, fitiavana mandrakizay no tiavako anao,
koa izany no nampaharetako famindram-po anao. Jeremia 3:7. Rehefa izany dia nidina tetỳ an-tany io Andriamanitra fitiavany io, handoa ny vidin'ny famonjena ny mpanota izay manaiky ny fitiavany. Io ilay zanak'ondry izay nanao ny fanekem-pitiavana tamin'ny rany teo Kalvari. Nanao eny teo anatrihan'ny lanitra sy ny tany izy, fa ho tia ary ampakatra ny mpanota mibebaka. Ny vondron'ireo olona manaiky ny fitiavan'i Jesosy ireo no antsoina hoe fiangonana, izay ampiakarina ilay zanak'ondry tsy ho ela. Efa nanao sy ny fitiavany ianao tamin'ny rany teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy. Efa nivalianao ve izany fitiavana izany? Efa nanao eny koa ve ianao sa mbola misalasala? Ary raha efa nanaiky ny fitiavana ianao tany aloha, sao dia voakosiky ny fahelam-potoana izany fifanekena izany, na koa efa nanao fanekena tamin'ny hafa ianao? Tsy azontsika tao ny sady ho an'i Kristy no ho an'izao tontolo izao na ny andriamanika hafa. Na isika ny Kristy tanteraka na tsy azo mihitsy. Hoy Jesosy, tsy misy olona mahay manompo tompo roa, fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiany, na ny anankiray ho ombany ary ny anankiray ho amavony. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamony ianareo. Mateo 4:4. Inona moa araka ny hevitrao ireo zavatra roa lehibe tena mibahan-toerana amin'ny fampakaram-bady? Tsy ny sakafo sy ny fitafiana ve? Ireo no tena mandany ny vola sy ny fotoana sy ny herim-batana. Ny vaovao mahafaly amin'ity fampakaram-bady ny zanak'ondry ity dia izao: tsy misy haitsika hampakarina ny amin'ireo zavatra ireo fa izy no hanome sy antoka ny lany rehetra na ohatrina na ohatrinina. Noho izany dia fahadsoana ny manomana sakafo na manjaitra fitafiana hoentina amin'izany fampakaram-bady izany. Andeha ho fantarintsika manokana ny amin'ny fitafiana. Ny mpampakatra no manome ny fitafiana izay tsy maintsy entina amin'ny fampakaram-bady. Izao no voalazan'ny Apokalipsy 7:5. Ary nasaina ny tafo rongony fotsy madinika sady madio ny mangatsakatsaka izy, fa izany rongony fotsy madinika izany dia ny asa marina ataon'ny olona masina. Amin'ny fampakaram-bady mahazatra antsika dia samy mitondra izay fitafiana heveriny no mihaja ny rehetra, fa amin'ity kosa dia ny mpampakatra ny manome. Inona ny lokony? Fotsy. Inona no nanaovana azy? Rongony madinika. Ary ny didiny mandrakotra ny mahampanota antsika. Izay manaiky ny tafy an'io fitafiana io no antsoina hoe olona masina. Asa marina no hevitro fitafiana takiana amin'ny mpanota io. Ny hoe asa ao amin'ny tontolo-kevitry ny Baiboly manontolo, indrindra ao amin'ny Apokalipsy, dia mihoatra lavitra noho izay famaritantsika azy. Tsy midika ho fampiasana ny herim-batana sy ny saina fotsiny izany, fa milaza toetra, ny fomba fiaina, ny fifandraisana amin'olona sy Andriamanitra. Izao ohatra no afatra ho an'ny Laodikia: fantatro ny asanao fa tsy mangatsiaka na mahafany ianao. Apokalipsy 3:10. Ny fifandraisana amin'Andriamanitra no resahana amin'izany, fa tsy asa fivelomana akory. Ny asa marina izay nasaina ny tafian'ny olo-masina eto dia ny toetra, fomba fiaina, fomba fanao izay mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Lazain'ny Jaona fa mitandrina didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy ireo olona masina ireo ao amin'ny Apokalipsy 2:12. Rovina ary no asaina tafitsika izany fitafiana famonjena izany. Izao no ambaran'ny soratra masina ny amin'izany: fa na iza nareo no natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Galatiana 4:7. Ny batisa ary no fotoana andraisana ny fitafiana entina any amin'ny fampakaram-badiny zanak'ondry. Fantatsika tsara ny daty, ny ora, ny toerana anatanterahana fampakaram-bady eto an-tany, ka dia azo ataony tsy manao ny fitafiana raha tsy fotoana fohy alohan'ny raharaha. Tsy mba toy izany ty fampakaram-bady famonjena ity, satria ho avy tampoka amin'ny mpampakatra. Ilay zanak'ondry mpampakatra mihitsy no milaza izany. Hoy izy: koa mimana kosa ianareo, fa amin'izay ora tsy ampoizinareo no heviany zanak'olona. Mateo 5:2. Efa mitafy an'i Kristy ve ianao? Manahaka an'i Kristy ve ny toetranao? Sao dia voapetin'ny fahotana ny fitafian'i Kristy izay efa niakanjonao tamin'ny nanaovana batisanao ka mila sasana? Raha mbola tsy mitafy ny fitafian'i Kristy tamin'ny batisa kosa ianao, aza manjeny andro lava fa misy fetra ny zavatra rehetra. Ary araoty ny andro an'io fa mbola vonona n'olotra anao ny fitafian'i Jesosy. Hivavaka isika.
tompo teo anisan'ireo voasa amin'ny fampakaram-badiny zanak'ony izahay. Esoro ny fitafiana maloha teo aminay ka ampitafio ny fahamarinanao izahay Jesosy eo. Ampio tsy hangatakandro fa nao asa tsara amin'ny andro sisa ivelomanay. Ary rehefa ho avy ianao hampakatra ny olonao dia mba ho anisan'izany ine izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany vavaka izany. Amen. Antoko-pihira ako ny fahazavana ankady manga. Izay ilay onja ny fanantenana. Feon'ny piaino. Feon'ny piaino. Miaraba ny piaino rehetra, ny piaino ny fandarana fokarin'ny radio Raisampirenena amin'ny teny malagasy, na eto Madagasikara na isika any ivelany Madagasikara any. Hanaraka fijoroano vavolombelona hafakely isika ny entin'ny piaino namantsika ihany, izay hinona fa ampahery antsika izy ireny. Ary afatsika mahazo an-tsaina koa hoe inona mba tokony ataoko, satria misy lesona raisina ao anatin'izany. Betsaka amintsika piaino manao fampiarana ireo zavatra ampianarina eto amin'ny onjam-peon'ny radio adventiste Raisampirenena amin'ny teny malagasy. Ao ireo mampiatra ny fomba fandrahoana sakafo, ary misy efa tonga teto amin'ny studio mihitsy hoe ny fomba nandrahoana sakafo nampianarinareo dia tsy vitany hoe nahasoanay tao an-tokantrano ho sakafonay, fa lasa nataonay fivelomana, ary tsy maharaka mihitsy izay amin'ny fivarotana an'izany. Izy ireo rahateo moa dia matoky amin'ny fandoavana ny hampafolony, dia tsy magaga ny vokatra azony.
fa amin'n'tian'io itya dia fijoroano vavolombelona anankiray no oentina aminao. Anisan'ny fomba anankiray irahantsika malala ao anatin'ny antsoina hoe famokarana zavatra vaovao miaraka amina marika vaovao, dia ny anaran'iny marika vaovao iny no entina hivarotana ny entana izay ny vokarina. Hogaga ianao ry ilazana amin'n'tian'io ity fa misy izany antsoina hoe vary Frederika izany any ambany vohitrany. Ny haino ny fandarana mikasika ny fambolem-bary tato amin'ny radio WR ity ray aman-dreny anankiray ity dia nanao fampiarana dia nanometsiny azy ny olona satria zatra fambolena ny enti-paharazana. Rehefa niakatra ny varinga Frederika dia gaga daholo ny olona tamin'ny vokatra azony satria nokajiny tsara na ny teknika ny fambolena na ny masomboly izay ny fantenany. Nanomboka teo dia nataon'ny olona hoe vary Frederika ny anaran'ilay vary izay ny vokarina tamin'ny masomboly voafantinga Frederika. Dia nanjary be dehibe ny olona naka masomboly tany aminy dia nozarainy tsara koa ny teknika hoentina mamboly. Kristianina Adventista fantatry ny rehetra i Frederika izay nanao an'izay fanandramana izay. Fijoroana ho vavolombelona mazava azo tsapaitanana ho an'ny fiarahamonina ny zavatra nataony satria mitondra soa ho an'ny rehetra izany. Ndeha ho arahantsika izay fijoroana ho vavolombelona izay. Faly miala aba ny AWR ary faly koa miala aba ny mpiaino rehetra manila tany. Ny anarako dia Frederika avy any Maimandry. Aiza izay to moa izany Maimandry zany Frederika? Maimandry dia fokotany anankiray tsy mivaky, raisina filavana ary fivondronana feno arivo be. Raha miala eto Antananarivo izy zany dia eo amin'ny 300 kilometatra eo. Lavitra dia lavitra. Lavitra dia lavitra. Azonao lazalazaina amin'ny mpiaino antsika ve hoe inona ny tena mampiavaka izay tanàna misy anareo izay? Tena mampiavaka an'izay tanàna izay aloha ny amin'ny lafiny anankiray ny tanàna dia milahina amponinao. Tena antom-piveloman'ny olona ao zany dia miasa volamena dia mamboly sy miopy. Izay zany ny tena antom-piveloman'ny olona ao ary betsaka amin'ny vokatra ao satria tena ampy ho an'ny olona ao zany ny vokatra ary mbola ampy hamatsiana ny avatỳ Antananarivo koa. Tonga eto Frederika hijoroa vavolombelona, inona no azonao lazalazaina amin'ny mpiaino antsika? Nazahoana eto mitsony ny an'ny radio AWR satria rehefa mihaino izay amin'ny maraina dia hoentina any amin'ny olona indray ny radio ao an-tokantranony olona dia misy tokantrano efatra 5 indray mihaino ao miaraka amin'ny olona dehibe sy ny ankizy dia feno ny trano rehefa amin'ny hariva satria ny alanofo zany beazonao ny alam-panahy koa beazonao ny fahaiza miaina zany dia heno ao anatin'ny AWR daholo ary fandrombaka ny olona mody aloha ny olona rehefa amin'ny hariva na dia anana satria mientanentana ny olona tia haino ny AWR foana dia zavatra mahafinaritra dia manomboka mihaino zany ny olona ary ny zavatra mahagaga koa dia maka hevitra ny olona ahoana ny atao raha manao an'izao amin'ny fambolena, fomba fiaina, amin'ny fampihavanana ohatra hoe misy olona miady any dia maka hevitra ny olona hoe ahoana miantso ny olona hoe andao ampihavana ny anina fa miady ry zareo dia andeha ny tena moa ampanetretena manolo hevitra amin'ireo mpiaino ireo dia isan-kariva zany no ny zavatra mahafinaritra dia tonga daholo ny olona ary mifandrombaka ny olona aloha indray mba ho any aminay findrafindra zany ny fiainona ny radio AWR satria liana mandrakariva ny olona ary tea heno feo vaovao foana ao amin'ny AWR. Ho anareo manokana matonareo nitondra n'ilay radio nakany amin'ny tany tranon'olona na nanasan'ny olona iaraka iaino misy ve tombontsoa manokana azonareo teo amin'ny fiainanareo teo amin'ny fianakaviana? Ny tombontsoa voalohany aloha dia ny aram-panahy ho anay manokana atao an-tokantrano satria nanomboka
nahazo fahalalana zany zay teo amin'ny ara-panahy amin'ny soratra masina zany dia nitombo fahalalana trany zay ary zay n tsy nahatafamandrimandry anay fa dia nentinay tany atokatrany'ny olona zay zany ny ara-panahy ary fahalovana alakarak'izay nisy vary anankiray izay noentiko tao amin'io tanàna io ary vary io karazana vary nentiko tao amin'ny tanàna io ary amin'izao fotoana dia vokatra be vary io zany amin'ny fanarahanay ny fahalalana izay niraisinay tamin'ny AWR dia nanaraka teknika ny ambolan'ny vary io dia vokatra be ary dia nangataka n'le kalazam-bary daholo ny olona rehefa nangataka n'le kalazam-bary daholo ny olona dia namboly an'ilay vary ary dia lesy lahatra ary dia faly tamin'ny voalohany aloha zany zay nadalain'ny olona satria tsy mba ny tany fa atao malalaka be ny elanelan'ny vary le volo teknika zany kanefa rehefa niakatra ny vokatra gaga ny olona fa avo roa eny avo telo eny ny vokatra niakatra tamin'le tany ary dia efa miely ao amin'ny fivondrona ny fianalivobe zany vary io raha sendra mandalo tsika any amin'izany fivondrona ny fianalivobe zany dia hoe vary iny ity vary Frederika zay zany nataon'ny olona anaran'le vary dia miely amin'ny fivondrona ny fianalivobe hatrahany amin'izany hoe ambotromby zany andrepotsy firavahana manodidina anay ao zany satria nizarainay moa zany le vary dia samy manana daholo ary amin'ny akapobeany zany fambolena eo amin'ny faritra eo amin'le toerana misy anay dia vary Frederika eo daholo manontany ianao eny an-tsena ny fianalivobe vary iny ity vary Frederika zay zany tombotsoa azo tamin'le fizarana fanandramana ny fambolena amin'ny alanofo. Amin'ny lafiny hafa indray zany amin'ny fanabeazana moa zany vadiko moa zany mpampianatra amin'ny mampampianatra zay dia any amin'ny fanabeazana zany misy azy dia ny zavatra mahafinaritra dia mizara koa zany mivadika amin'ireo mpampianatra miaraka aminy amin'ny ankizy dia mizara leo zavatra inona ny fiainona ny AWR mampirisika ny olona zany iainon'ny AWR dia ny zavatra mahafinaritra ao amin'ilay tanàna rehefa tonga ilay fandeharana AWR dia amin'ny akapobeany dia miaino daholo ny olona ao amin'ilay tanàna misy anay. Ny lafiny alam-panahy dia hatramin'izay moa zany zay dia ao an-trano no mivavaka ary tsy mbola nisy fiangonana any aminareo mbola tsisy fiangonana any aminay mbola zay mivady ny tonga tao amin'ny toerana io dia mbola tsisy fiangonana aminay ny zavatra mahafinaritra dia hoe telo trano loha zany zay no miaraka mivavaka ao na tonga n'izay moa zany dia zay mivady ny tonga teo voalohany dia rehefa ny hainony AWR dia nakany atokantranony olona miara-miainao maraina moa zany dia tombotsoa anay manokana efa maheno zahay dia mifanampy zany ny manamafy sy mampirisika ny olona iain'ny AWR satria rehefa miaino ny olona dia nahita tombotsoa ny fiainonany AWR vokatra izany dia tokantrano telo zany zay zao no mivavaka ao an-trano fanantenanay zany dia ho maro zahay no ho lesy lahatra amin'ny fahazahoana tombotsoa amin'ny fianonany AWR ka efa manorina fiangonana zany zay zao ary eo amin'ny fandehanana fiangonana io dia efa misy tokantrano anankiroa indray zany zao hiaraka aminay amin'ny voninahitra an'Andriamanitra hanompo an'Andriamanitra. Afatrafatra alefa ny Frederika ro an'ny mpiaino rehetra mampirisika ny rehetra zany mba iain'ny AWR satria tsy ny aranofo ihany no tombotsoa azontsika ny fianonany AWR fa ny ara-panahy koa ny fahaiza miaina miaraka amin'ny olona ny fomba hoentina rehetra zay ahafahana miara-miaina amin'ny olona
ary tsy ny tena ihany no mahazo tombotsoa fa ny olona koa mahazo tombotsoa amin'ny lesaka alanofo moa zany ny fambolena ny fiompiana ny tolo-hevitra rehetra dia azotsika amin'ny AWL ka dia mampirisika ny rehetra fa miaina zany AWL zany satria manela tany moa ny AWL ka tsy ny eto toerana ihany ny antsika fa hatrany amin'ny faran'ny tany ihany dia araka ny maha-AWL azy dia mahafantatra ny vaovao misy ny vaovao manela tany fiainana manela tany na dia hoe aty amin'ny tanàna kely toy itony ary misy atsika dia mare vaovao tsika ary maharaka vaovao manela tany. Inona mba afatra ho an'ny olona ny tanàna ny Frederika any ary any amin'ny faritra rehetra izay mamboly vary Frederika? Tiako apetraka kely mivelona kely amin'ilay resaka vary Frederika. Io moa Andriamanitra no namehany vary io ary raha maheno nareo hoe raha eny an-tsena eny vary iny ity dia hoe vary Frederika za zany le vitondra ny vary io tao Maimandry ary efa mipalitaka amin'ny fivondrona amin'ny Fianarivo be io ka ny tiako lesahana hoe ny fiainona ny AWL no nahatonga ny vary palitaka enonareo tany ka mampirisika antsika hoe meno ny AWL fa misy tombotsoa izay omen'Andriamanitra antsika amin'ny alanofo zany na ny alam-panahy raisitsika amin'ny fiainona ny AWL. Misaotra ny Frederika nanakivahiny nitondra fijoroana vavolombelona teto amin'ny onjam-peo ny feon'ny fanantenana. Manao mandra-peona ho amin'ny mpiaino rehetra indray amin'ny manaraka. Mandra-peona tsy Frederika ihany no nanao fanandramana, manao fampiarana ny zavatra henony amin'ny alalan'ny onjam-peo ny radio adventista iraisam-pirenena amin'ny teny malagasy fa marobe ka angatahana ianao mba hizaran'izany eto amin'ny onjam-peo. Isaorana sady ireo izay efa tonga taty mizara ny traikefa ny maimaim-poana mba ho fanasoavana ny mpiaino rehetra. Anisan'izany namana anankiray izay hampianatra antsika ny fomba fambolena voankazo atao eo an-davarangana izay enina ka hatramin'ny 20 volana dia fa mamokatra tsara. Ary tsy ny voankazo ihany no azo atao an'izay araka ny toromarika omeny antsika fa ny karazana legioma rehetra. Hinona fa ahaliana antsika amin'ny fanarahana an'izany indrindra fa amin'izao fotoana mampiakatra dia mampiakatra ny vidiny entana izao. Ka dia manentana antsika zarao ny mahasoa izay azonao zaraina amin'ny hafa fahazafiana irery. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray ary rehefa manomenao dia mitombo izay ho ampelantananao. Ilay Andriamanitra tsy mandainga no nampanantenan'izany. Isaorantsika ny namana Frederika any ambanivohitra any sy ireo namana hafa izay mbola ho avy koa hizara izay mahasoa izay zavatra tsapany fa nety teo amin'ny fiainany ary mba tiany ho zaraina amin'ny mpiaino tahaka azy. Manaraka izany dia be dehibe nareo no manontany anay hoe tianay ilay alasaro ny faminaniana ao amin'ny Baiboly nalefa tamin'ny radio fa tianay koa ny ahazo ny video alasaro ny faminaniany Baiboly. Efa manomboka mandefa isika fa alefantsika isan-kerinandro. Video ray isan-kerinandro no alefantsika ao amin'ny YouTube sy ny Facebook. Efa nandeha ny lesona voalohany fa mandefa iray isan-kerinandro zahay mba hahafanao manana fotoana malalaka tsara miaino sy mampiaino ny hafa ary mametraka fanontaniana na manao fanamariana ary indrindra mijoro vavolombelona. Ny namana Camille Hotman no hitanao ao mivantana ary nadika teny gasy ilay toroteny amin'ny teny anglisy mivantana. Misy video fijoroano vavolombelona ao anatin'ny famelabelarana tsirairay avy. Ireo fijoroano vavolombelona izay renao tamin'ny audio izany hoe famelabelarana tamin'ny radio zany dia ho hitanao ao avokoa ny akamarony. Ny namana mpiara-miasa Fanjaniaina Raoly Arsoa sy Zoanitra moa no anolotra izany amin'ny teny malagasy avy hatrany. Izany hoe Camille Hotman no hitanao fa ny feon'izy roavavy ireo no ifandimby andikan'izany amin'ny teny malagasy. Ka araroto ny fotoany
mbola fahantsika mianatra malalaka tsara sy manaparitaka ny fahamarinana izay asain'andriamanitra ho torintsika amin'ny olona rehetra maneran-tany. Averiny indray ary video iray isan-kerinandro mandritra ny 4 herinandro no arahanao. Eo amin'ny isaky ny alakamisy na ny zoma maraina no ahitanao ny video vaovao ao anatin'ny YouTube sy ny Facebook amin'ny reto adresy reto. Raha ao amin'ny YouTube dia ity AWR MLG alasarona zay no anarany AWR MLG alasarona. Raha ao amin'ny Facebook indray dia ao amin'ny pejy mahazatra antsika amin'ny fianonany fandarana ao amin'ny radio no ahitanao azy AWR feo ny fanantenana AWR feo ny fanantenana. Ny anarany moa dia tsy miova fa AWR MLG alasarona ihany. Mora hita kely satria miavaka mihitsy ilay video. AWR téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. Eto am-pamaranana dia mahafaly anay ny maneho fankasitrahana manokana ireo radio FM rehetra manerana ny Madagasikara mandefa ny fandaharan'ny radio adventiste iraisam-pirenena amin'ny teny malagasy. Mba fantatrao efa mihoatra ny 30 ny radio fantatray, radio FM fantatray mandefa maimaim-poana ny akamaroany dia mandefa maimaim-poana ny fandaran'ny AWR. Ny 4 amin'ireo no radio adventiste fa ny sisa dia radio samy hafa izay miara-miasa aminay maimaim-poana ny akamaroany satria tsapan'izy ireo fa mitondra soa ho an'ny mpiaino ny radiony ny fandefasany ny fandaran'ny AWR amin'ny onjam-peony. Ary samy miteny izy rehetra hoe mampitombo ny mpiaino anay ny fandefasanay ny fandaranareo ato aminay. Ny soranay koa ireo olona ireo membre izay mamoaka vola am-posy manangona vola mihitsy mba hahafahana mandefa ny fandarana amin'ireo radio sasany izay mitaky sarany kanefa sarany ambany dia ambany raha mitahany tokony ho izy. Dia mbola mamerina fisaorana antsika rehetra indrindra fa ho antsika onjam-peo manaiky ny fiarah-miasa. Ombanareo any Andriamanitra hitombo ny fitahin'Andriamanitra anareo satria miara-miasa aminy eny ianareo AWR boîte postale 700 Antananarivo 100. dia izay koa no namarana ny fotoanantsika teto tamin'ity anio ity. Manao matram-peona vetivety indray ny namanao Elion Andriamitanso. Nisitrakory Jeso ny hanaradianao nisitrako tompo ny hotantananao nisatriko Kristy ny hitoetra ny lanao aho isan'ireo mianatra Harlanto nisitrakory Jeso ny hanaradianao nisitrako tompo ny hotantananao nisatriko Kristy ny hitoetra ny lanao ka ho isan'ireo umamelai re tumpu manike kambadihu vinawanye itena sifanahie umamelai re tumpu
ambadiovinawanye itena sy fanahie ry jeso be fitiavana tanterao sitrakao fa sitrako ry jeso nisitrako ry jeso ny hompahanomponao nisitrako tompoho ny handefitranony aminao nisatriko ny hijaly raha mitory ny afatrao ka hotohireo ianatrao jeso be fitiavana tanterao raha sitrakao fa sitrako ry jeso zay lay onjany fanantenana nisitrako ry jeso ny hankalazanao nisitrako tompoho ny hanao ny asanao nisatriko kristy ho ny handeho irakao ahotohireo ianatrao si fanahie umamilahare tubuho maneke ambadiu vinawanye itena si fanahie jeso be fitiavana tanterao sitrakao fa sitrako ry jeso faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana misaotranao mbola vononanaraka ny toy ny fianarantsika ny tenin'andriamanitra ny amin'ny fahalavona tao edena no alaliantsika manasanao manaraka izany hatramin'ny farany mpiaramianatra aminao kaleba andretsikivy mitantara ny baiboly fa nisy biby niteny tao edena fantatsika fa tsy mahay miteny tahaka antsika olombelona ny biby misy hery hafa noho izy ao matoa mahay miteny ny biby toy ny menarana iza moa ny tao ambadik'io biby io ary ahoana ny namitahany any eva andeha rahantsika mamaky reto andininy reto genesis 3:1-2 genesis 3:1-2 ary ny menarana dia fetsy noho ny bibidia rehetra izay nataon'i Jehovah Andriamanitra
ary hoy izy tamin'nydra vehivavy anky efa nataon'andriamanitra hoe aza hinananareo ny azo rehetra eo amin'ny sa fa ho raha vehivavy tamin'ny menarana ny voan'ny azo eo amin'ny sa dia azona hinanana ihany. Koritianina faharoa toko faraka ambin'ny folo andininy fahatelo. Koritianina faharoa toko faraka ambin'ny folo andininy fahatelo. Fa matahotra fandroany sainareo ho simba hiala amin'ny fahitsipO sy ny fahadiovana amin'i Kristy tahaka ny namitahany menarana ny Eva tamin'ny fiendreny. Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andininy fafito ka hatramin'ny fahasivy. Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andininy fafito ka hatramin'ny fahasivy. Ary nisy ady tany an-danitra Mikaela sy ny enjely ny ady tamin'ilay dragona, ary ilay dragona mba amin'ny enjeliny kosa dia niady, nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazery ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly sy Satana izay mametaka izao tontolo izao dia nazera tamin'ny tany izy, ary ny enjeliny koa niaraka nazera taminy. Izao ny fiatombohan'ny Genesis toko 7:1 araka ny vakitsika teo. Ary ny menarana nataon'i Mosesy any am-piandohany io andininy io ny hoe menarana, satria izany no votoatin'ny resaka ao. Milaza izany fa manana anjara toerana lehibe eo amin'ny tantara ny menarana. Marina koa fa tsy hoe nisy menarana no teny nosoratan'i Mosesy, fa ny faritany tsara hoe ny menarana. Araka izany dia biby efa fantatra izy, fa tsy biby ao amin'ny anganongano fotsiny. Tondroiny Baiboly fa fahavalon'Andriamanitra na devoly Satana ny menarana. Azonao vakiana koa ny Isaia 7:20 sy ny Apokalipsy 2:12 izay efa nivakitsika teo. Tamin'ny andron'ny Baiboly, tany atsinanana tenatenany dia naseho sariny faharatsiana ny bibilava. Izao koa ny soratan'ilay mpanoratra kristianina antsoina hoe Ellen White momba izany ao amin'ny bokyny Patriarika sy Mpaminany takila fa 3:20. Patriarika sy Mpaminany takila fa 3:20. Mba hahatonga ny asany aomby dia nanapa-kevitra ampiasa fomba fisehoana mety hahatanteraka ny fikasany ratsy ny Satana. Naka ny endriky ny menarana izy. Io biby io mantsy tamin'izany fotoana izany dia isan'ny anankiray tamin'izay kanto sy nanantsaina indrindra tamin'ny zavaboarin'Andriamanitra. Nanana elatra izy izay namirapiratra miendry-bolamena madio rehefa nanidina izy. Mody miseho naman'Andriamanitra ny menarana fa tsy fahavalony. Ahoana ny nanaovany an'izany? Nolazainy any Eva ny tenin'Andriamanitra. Tao manaiky ny baikon'Andriamanitra izy. Hita ao amin'ny teny menarana fa tiany mamerina ny tenin'Andriamanitra. Hitantsika ao amin'ny testamenta vaovao, indrindra tamin'ny fakapanahy tamin'i Jesosy fa mahalala tsara ny tenin'Andriamanitra Satana. Hitanao koa ve fa tsy manomboka miady hevitra amin'ny hevo Satana? Fanontaniana ny napetrany taminy. Io fanontaniana io dia nitarika ny Eva ino fa mino ny tenin'Andriamanitra Satana. Hoy izy mantsy, anky efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo ny azo rehetra ao amin'ny sa. Genesis 7:1. Ny marina nefa dia tsy mino an'Andriamanitra mihitsy Satana. Hitantsika amin'izany fa fetsy sy mpamitaka izy. Fantatsika ny toy ny tantara fa voafita ny Eva. Ry mpiara-mianatra namana, mbola mitoy ny tantaran'ny famitahana ataon'ny Satana eto an-tany. Tena mbola misy voankazo voarara fa sanatria tsy hoe azo atao daholo ny zavatra rehetra satria efa novonjen'i Jesosy sika. Tsia, tsy misy afa-tsy ny fianarana ny tenin'Andriamanitra ihany no alalantsika ny sitrapony. Izay no mamarana ny fianarantsika androany. Manasanao mbola hanaraka ny toyny ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feo fanantenana.org.